Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Trapamonjena. Atao hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatozao anao. Narahana famondrapo satria raha namakivaky an'iny alina iny tsika dia Jesosy mbola nanangana antsika indray androany. Atao vonina ny fonao ianany tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ilay Andriamanitra lehibe sy manerinerina ilay mipetraka ao an-danitra ao a. Fa mitsinjo antsika izay aty ambany masoandro. Andao tsika hanomana ny fotsika sy ny fanahintsika amin'ny alalan'ny vavaka. Aondreo ny lohanao dia andao hihetra eo anatren'Andriamanitra. Andao tena hibanjina hoe ilay manana ny voninahitra, ilay mamirapiratra, ilay tsy hajerena no mahalona antsika dia mihetra tsika eo anatrehany. Hivavaka tsika. Andriamanitra ray tsara indrindra. Ilay Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra ny tany. Ilay nampody ny aizina ho tonga fahazavana. Ilay mbola mamehena ny andreny amin'ity andro lahy. Mamehana ny tanjaka. Ilay mbola mampijoro anay, ilay mbola mitona ny andreny amin'izao andro lahy izao. Afaka hankalazanao, ame voninahitra anao eto amin'ity toerana masina ity. Ndreto izay Jesosy mihetra eo anatrehan'ny fiandriananao, eo anatrehan'ny voninahitra ao. Tonga amin'ilay fo toritory izay Jesosy, tonga amin'ilay fo mangorakoraka satria te eo amin'ilay Andriamanitra, te eo amin'ilay rainay, te eo amin'ilay mpamindra fo aminay isan'andro. Ndreto izay Jesosy raha miantso anao amin'izao fotoana izao dia ataovy aminay ny teninao no masika sy ny foko dia eo aminareo mandraka riva. Aoka Jesosy tsy ho zava-poana ny fiderana ataona eto. Aoka Jesosy tsy ho fotoana very fotsiny ny ivavana eto. Fa mba tena eto ianao Jesosy. Aoka ny voninahitra ao hisandratra ny amin'ity alahy ity. Aoka Jesosy ho renay ny feonao indrainy amin'ity androandroany ity. Fa izay rehetra fatakaranay, izay rehetra manofo anay, levony izany Jesosy. Mandrakofana fanay masina. Milanao izay fanay masina amin'izao fotoana izao. Mamenoanay fa tsisy tanteraka izay natererana. Tsisy marina izay natererana. Fa rehefa ianao ny fanay masina no mitarika anay androany dia atsabo izay hoe ianao mihitsy no miasa. Andriamanitra, Andriamanitra ianao. Mangetaentanao ny fanahinay. Maniry anao fatratra izay. Izany Andriamanitra nentina hiteranay amin'izao fotoana izao. Eto miakatra izay, eto miakatra ny fideranay, eto miakatra ny vavakaifanay eo. Mba ho tanteraka izay rehetra fanandratana ataonay eto. Alleluia, misaotra Jesosy. Amen. Ao anatin'izany ataontsika ity hira anankiray ity hoe eto miakatra aho sy tonany aminao. Anjamanitro ianao, mangetaentanao ny fanahiko, maniry aminao ny nofoko, indro asandratro anao ny tanako, toy
ataontsika teny mihitsy ny Andriamanitra milanao zay Andriamanitra milanerinao zay Andriamanitra averitsika zany Andriamanitra 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 yana magitaitana ny fanaikyo manilana ny nofoko indra sandratroana ny tanako tunitany mai zay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandrako anao dia hitondra fanatisao manipofony dray manao ray rano velona tompony aina sy fanahy oento miakatrao sy tony ao any aminao dia ahitanao ao ny hatsarany lanitrao ka anitinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaikyo ho tafakabana aminao Iansontsika hoe ô Andriamanitra utafakabana aminao utafakabana aminao eto miakatrao sy tony ao any aminao dia ahitanao ao ny hatsarany lanitrao ka anitinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaikyo ho tafakabana aminao zany tokoa Jesosy ny faniriana lalaty anatinay te ho tafakambana aminao zay Jesosy te ho iray aminao zay Jesosy zany ny fanirianay Jesosy androany Jesosy raha mba mety ianao Jesosy dia raisy zay Jesosy ataovy tonga eo any an-trehan'ilay fitoeranao masina indrindra Tompo milanao zay Jesosy ao anatin'izany filanainao zany dia mangetahetanao koa zay fanay masina raha niala taty ilay Jesosy Kristy tomponay dia nampaniraka anao izy tonga namana akaiky anay ho tonga mpampianatra anay ianao ho tonga mpanalalana anay ianao fanay masina ary indrindraindrindra raha hitarika anay ao marina rehetra tonga soa ianao fanay masina tonga soa ianao fanay masina teneno hoe tonga soa ianao fanay masina taovy tsapanao zany hoe fanay masina tonga ao anatinao zany androany tonga eto ny fanay masina androany manokatra varavarana ho azy sika dia miditra eto izy androany fanay masina tonga soa eto anao
Mantayanao zahay raisony toeranao Kanao no andrandrahay Milanao ny fonay Fa maniry mafy ny fanatrehanao Fanay masino Tunga suetianao Mantayanao zahay raisony toeranao Ianao no andrandrahay Milanao ny fonay Fa maniry mafy ny fanatrehanao Avy mameno tanterakay faetianao Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao Mitondray lafiainanao Tompo ao anatiko ao Fanay masino mamiko indrindra anao Avy mameno tanterakay faetianao Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao Mitondray lafiainanao Tompo ao anatiko ao Fanay masino mamiko indrindra anao Anatin'izany sika ty anatin'izany fangatana fafenony fanay masina zany ataovy mihitsy ny tsy lany andro sika androany fa eto ny fanay masina Fanay masino Tunga suetianao Mantayanao zahay raisony toeranao Ianao no andrandrainay Milanao ny fonay Fa maniry mafy ny fanatrehanao Fanay
Fatakalnay ianao fanay masina. Ianao ilay tena tianay. Dia izay koa androany teny hoe tena tianao izay. Maminay ianao fanay io. Maminay ianao Jesosy. Maminay ianao iray io. Faranantsika mitsilana anankiray ty hoe attire-moi à toi. Tsy mila Andriamanitra afaka ankoatranao izay Andriamanitra. Afoko ny zavatra rehetra noho ny aminao. Afoko Jesosy. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout
n'Andriamanitra sotran'Andriamanitra lehibe isika natratry zao alahady maraina zao araky ny voninteny ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy ho fahazarana no nahatongavantsika eto ary niteneny teo hoe ny famindrampon'Andriamanitra no nahatozao antsika faly miarabantsika rehetra indray tafahoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao maraina izao raha mbola afaka manatona an'Andriamanitra raha mbola memy fotoana raha mbola memy fofinaina memy fahasalamana zava-dehibe zany hoe ankalaza an'Andriamanitra zany indrisy misy ny olona amin'izao raha hitenenantsika zao mba teo hoe ho any am-piangonana indrisy fa tapitra tro ny andro fa sika zao mbola manana tombony ka azo atao fahazarantsika zao fotsiny azo atao hoe habitude no ahatongavany any amin'ny hoe tenimpolo masina fa kosa misy zava-dehibe misy fanamby omeny tompo anao androany ho aisy anao ary faly koa miarabantsika zay manaraka amin'ny tambajotra serasera ny amin'ny Facebook sy ny YouTube ny fahasoavana sy ny famindrano tompo ane ho amintsika tsirairay avy amin'izao alahady maraina izao zao tsika anomboka ny fotoana ka dia hisangantsika hanao salamo fiderana salamo fa 119 ny andininy voalohany ka atsahantsika amin'ny andininy fahinana amby folo salamo fa 119 dia ny andininy fahinana amby folo voalohany manomboka ny andininy voalohany zany dia atsahantsika amin'ny andininy fahinana amby folo vita ny salamo dia hanao hira fiderana isika ho amin'ny firana FPTM fahenina dia ny andininy voalohany faharoa fahatelo avea miondre rehefa vita mivavaka vao hiary hipetraka isika tompo ka rehefa hitantsika ny salamo fiderana amin'ny 120 dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe sambatra ny mintsy lalana izay mandeha araky ny lalàn'i Jehova sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fonony rehetra eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araky ny lalàna ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara engany ka tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra hideranao minitsy-po aho amin'ny anarako ny fitsipiky ny marina ny didinao no tandremako aza dia mahafoy ahy ianao enona ny arovan'ny zatovy lalakalehany tsy ho loto ny fitandremana ny araky ny teninao tamin'ny foko rehetra no dedavako anao aza vely vily ala amin'ny didinao aho ato am-poko no ireky ny teninao mba tsy hanotako aminao isaorana ane ianao Jehova ampianaro ahy ny didinao ny molotro no ny tenilaza ny fitsipika rehetra na loko ny vavanao ny lalàn'ny tenin'ny vavolombelonao ny faliko tahaky ny faliko amin'ny ahena rehetra ny didinao no saintsainko arodiniako ny lalanao ny didinao ny ravoravoko tsy hanoky ny teninao amen iraha fahenina amin'ny FPTM avy amin'ny miondre ny andininy voalohany faharoa fahatelo
hivavaka isika fa tena sokafo ny vavanao fa Andriamanitra lehibe sy matahotra ny Andriamanitra ivavahantsika hiaraka hiondrika hivavaka isika. Izany tokoa Jesosy ny hira fiterana atolotra ianao any an-danitra any ianao mipetraka seza fiandrainanao nefa ianao miondrika mijery anay. Jesosy malalo misaotra anao tamin'ny taritanao anay tsiraray avy tamin'ity marain'ity ka tonga soa eto amin'ity toerana masiny ity. Fa araka ny teninao Jesosy manao hoe raha misy 2 na 3 mivory any amin'ny anarako eo avovoany aho. Efa niantso tao ny mpanomponao fanahy masina ny elo lalana teto ka dia rakofo ny fananao masina izao toerana izao ireo olona vahoakanao reto Jesosy dia fa ny fananao masina ny elo lalana mandrakarivo ka tsy haineny tsy sotra araka ny teninao ka dia manatrefeno izao toerana izao Jesosy. Ary niditra teto zay tsy taka nidirany teto ny voahany eto Jesosy fa andray ny fitahiana avy aminao, andray fanasitranana avy aminao, andray ny fahasoavana avy aminao zay Jesosy raha ivoaka ty tempolonao masina ity. Ka dia avy tompo malalo atrefen'ny fotoananao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahany ny zavavaka izany. Sotra tompo, amen. Iaraka pitaka sika tompo. Alohan'ny andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity alahady marain'ity dia hanao hira isika. Hanokatra antsika araka ny efa nitenenina teo hoe ny fanahy masina ania hanokatra ny masom-panahintsika andraisantsika marina izay teny Tiompo atao amiko sy atao amintsika rehetra amin'ity alahady marain'ity fa sitrany dia sitrany ny mpanompo izay manaja anazy. Ataontsika ny hira FPTM fa 770 amby 100 FPTM 177 ny andiny voalohany sy faharoa ry fanahy mpanazava. Aleo ny fanahy no anazava ny momba antsika rehetra anaisotra izay mbola mitapikipikitra any anatin'ny saintsika any ka dia ataontsika mifo tanteraka izany hira izany. FPTM 770 amby 100 ry fanahy mpanazava ny andiny voalohany sy faharoa. Sotra toto. Zany tsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity alahady marain'ity. Izany dia raisitsika ny epistilin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa raisitsika amin'ny andiny 20 faharoapolo ka hatramin'ny varaiky amin'ny 20. Bokin'ny Petera faharoa toko faharoa ny andiny 20 sy ny varaiky amin'ny 20. Efa diso fantatsika loatra ny teny fa voakina fa satria izay indray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity marain'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha misy efa afaka amin'ny fahalotony zao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasikotra izany indray
karesy. Ny farany dia ratsy noho ny voalohany, fa tsaranony raha tsy nalala ny lalàn'ny fahamarinana toy izay hiala amin'ny didimasina natolotra azy rehefa nanala azy nalala izany izy. Amen. Naveriko indray mandeha. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotony izao tontolo izao noho ny fahalalana tsanan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra izany indray karesy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany, fa tsaranony raha tsy nalala ny lalàn'ny fahamarinana toy izay hiala amin'ny didimasina natolotra azy rehefa nalala izany izy. Amen. Izay indray no sitrapon'Andriamanitra tonga amiko, tonga amintsika amin'ity marain'ity. Samy nandalo izany fahotana izany tamintsika tamin'ny voalohany, fa eto ny teny soratan'i Petera dia hoe raha misy olona nanota dia niala tamin'izany fahotana izany. Inona moa hoe niala tamin'ny fahotana? Nibebaka dia tsy niverina nanao an'ilay izy intsony. Fa eto ity teny ity dia matahotra satria izao raha miverina ozy ny amin'ilay fahotana taloha ka voasingotra karesy ka tsy niala dia ratsy noho ny voalohany. Aleo ary tsy nalala ny tenin'Andriamanitra. Jereo ani ao anatin'ny bokin'ny Hebreo hoe fa ho azavainy mazavazava koa izany teny izany. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Bokin'ny Hebreo toko fahenina toko faefatra ka hatramin'ny fahenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay no azavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny embotra dia tsy azo avoaziny indray ho an'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka nanao azy fahamenarana. Ireo teny anankiroa vakitsika teo ireo, ilay amin'ny sitrapon'Andriamanitra voalohany tena izy, tsy hoe tena izy fa mivakiana tamin'ny voalohany teo hoe tsara ho an'ny olona izany raha tsy nalala ny teny fahamarinana toy izay fa nalala dia nanota, fa raha miverina amin'ny tompo dia voaraisy indray. Fa ilay olona tsy miverina dia tsara aminy ny tsy nalala izany akory. Dia anjaranao no mieritreritra fa misy kely mampanitona saina mihitsy mandrakariva ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Milaza toy izao amin'ny Hebreo ihany, vakiako fotsiny izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Izao izany no teny tiany tompo apetraka amintsika kristianina amin'ity maraina ity. Matoa ny ampianarina sikolalady ny zanatsika dia mba ho fampahafantarana azy amin'ny hoe lalana tokony andehanany amin'ny izany hoe fahazazana izany. Rehefa mitombo ny ankizy tonga amin'ny fahatandroana dia ampianarina miditra katekômena. Inona ny antony mba hahalalana tsara, mba ahafantarany ny tanora indray hoe izao no sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny fianarana katekômena dia tonga ny andraisana azy ho mpiray latabatra amin'ny tompo. Dia io le tiany tenenina amin'ilay Petera faharoa vakitsika teo hoe efa mena azy rehefa afaka amin'ny fahotana izao tontolo izao noho ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy, dikany dia hoe efa nampianarana antsika, efa nampianarana ny olona hoe tia ny lalana tsara amin'ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy, nefa miverina tamin'ny fahotana le fahotana ka voasingotra ozy indray ka resy. Inona moa dika le resy? Tsy tafaverina, tsy tafahala amin'ilay fahotana intsony izany ny kristianina. Dia eo no ratsy noho ny voalohany. Aleo tsy nalala ny tenin'Andriamanitra ny olona tahaka izany, tsy izay rehefa tafiditra nefa ny embotra. Izay no mampatahotra. Izay le vakitsika tamin'ny bokin'ny Hebreo teo. Ka dia anjarako no anjaranao, anjarantsika kristianina no misaintsaina ohapontsika hoe, satria araka le Hebreo teo hoe manombo an'i Kristy indray ho amin'ny hazo fijaliana. Karakaraky ny fanotantsika
ka miziriziry amin'ny hevitritsika isika dia izay ny teny hoe manombo an'i Jesosy Kristy indray ambony hazo fijaliana. Ka dia anjara koa anjarantsika kristianina no mieritreritra lalina hoe efa afaka tamin'ity fahotany ity nefa tafaverina indray. Dia mampatahotra ny teny izany akory tsy midika hoe ny tenin'Andriamanitra dia matahotra tsy ho anina fa fananarana antsika, tsy ho voarebireby izao fiainana izao tontolo izao intsony, fa kosa tsika efa nanapa-kevitra hoe hanaradian'ny tompo fa ny tompo dia izao. Malalaka ny tanany, mitsotra mandrakariva ny tanany hoe ao izy ny ambokony ihany hoe izay manatona izy dia ahoana tsy mbola avoko mihitsy. Ka raha nanota isika aza mieritreritra ny anamary teny hoe za tsy nanota ohatran'izao fa zao. Misy ary teny hoe misy otatsinahy dia rehefa karazana ota zany. Ka dia izao miverena amin'ny tompo. Ka dia atsika no mieritreritra lalina ho potsika ao hoe inona no mbola fahotana mbola tafaverina indray nefa efa nalana. Ka dia hivavaka isika eritreretana izany sitrapon'Andriamanitra izany hoe inona no mbola tsy afaka amin'izao fanarahana ny tompo izao. Alohan'ny hivavahantsika nefa dia aleontsika hanao hira iray tena ho fieritreretana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Hira bokirantsika manolotrony fa raiky amby roapolo. Bokirantsika fifoazana raiky amby roapolo, andiny voalohany sy fahatelo ara-fisonoa ety tany ity. Ho tena ho fieritreretana hoe inona ny ota izay tokony ialana efa afaka nefa tafaverina indray. Ka dia izay no hira ataontsika, hira eritreretantsika n'izany sitrapon'Andriamanitra izany ny raiky amby roapolo, ny andiny voalohany sy fahatelo lasa fatoboka. Fesseno tamaru yete tanete kaina teu no vai endita kaisa umana ini etane si tutakini amurone fumane hua Jesosy zay ary hiavana ao amin'ny tompo no sitrapon'Andriamanitra tonga antsika amin'ity maraina ity dia hiaraka iondrika vavaka isika ho eto amin'ny tompo eo amin'ny Jesosy. Izany mbola maneritery, mbola zavatra tsy mety afaka ao am-pontsika sy ny fanahintsika izany, araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe izay tsy ambarambara makavana fa Jesosy tompo mahita ao am-pontsika. Jesosy tompo malala ao anatin'ny saintsika ao raha vao mieritreritra fotsiny ary sika dia ny tompony efa mahafantatra. Ka dia izao tsory aminy fa izay mitsotra ihany no mahazo famindrapo. Ka hiaraka iondrika vavaka isika mangataka anao tena hanondrika ny lohanao ary dia tenenao amin'ny vavanao mihitsy hoe ity Jesosy tsy mety afaka fa ny tompo mahay ny zavatra rehetra. Ka dia iondrika ivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, ny teninao dia tsy tonga foana fa matoa izay indray ny sitraponao amin'ity maraina ity dia ho anay indray izany Jesosy. Hitanao ny ao am-ponay, hitanao ny ao anatin'ny sainay eo Jesosy. Araka ny teny Paoly hoe mba tay aminao ny tsara zahay Jesosy fa ny ratsy foana atao vitanay.
mitondra ny tenanay tsiraray ao anatrehano zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao mangataka le famelan-keloka avy aminao. Lay rano soana latsaka ho tombon'ny azo fijalinany no anasanao anay indray amin'ity maraina ity ka dia mba olona voadio, olona voasasa ny rano soa indray zay Jesosy. Ka dia tsy verina amin'ireny fahotana izay mamitaka sy maningotra anay amin'ny isan'ny fiainana isan'andro isan'andro zay Jesosy. Fa matoky izay fa izany no nahatongavanao teto amin'izao tontolo izao ary izany no naloran'ny ainao teo amin'ny azo fijaliana hoe isolo ivonanay, isolo ny eloko ay tsiraray avy tompo malala. Ka dia hitanao no anatin'ny fony tsiraray ny amin'ny manaraka amin'ny en direct na ny olona izay manarika teo amin'ity toerana ity Jesosy hitanao ny fitarainany, hitanao ny etaeta mifafantatra Jesosy dia Andriamanitra mpamela heloka ianao ary tsy mitanisa ny alahelonao aminay ianao ary indray mpimaso tokoa ny fahatezeranao aminay Jesosy. Isaoranay ianao ny famindrapo sy ny famelan-keloka izay omenao anay isan'andro isan'andro satria izany tokoa no matoy izao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anangatahana izany vavaka misaotra Jesosy. Amen. Rehefa meno Jesosy fotoana zaho sy ianao mitondra ny tenantsika ny amin'ny famelan-keloka dia izao hoe izy Andriamanitra lehibe ka dia mangataka anao hitsangana fa mety ny famelan-keloka ao anao izy amin'ity maraina ity hiary hitsangantsika. Fa na dia hifindra azy ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Amen. Hiaraka hipetraka isika tompoko. Raha ao ny tompona andraikitra amin'ny 10 minitra ny sekolalady dia mangataka azy mba hiakatra ity azafady tompo. Saotra tompoko. Bonjour à tous. Au nom de Jésus, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, prions. Merci Jésus pour cette nouvelle matinée que tu nous donnes. Merci parce que depuis le début du culte, tu es là, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as attirés dans ta maison. Merci pour ce moment, pour les jeunes et pour les enfants. Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur, que ce soit toi qui les convainc, qui les touche, et aide-les, Seigneur, à garder la parole dans leur cœur. Et prends ta place, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Amen. Aujourd'hui, on va lire un petit verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. « 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Qui a eu déjà des épreuves ou des difficultés? C'est tout? Waouh! Vous avez de la chance, hein? Presque tout le monde a déjà eu des difficultés. Est-ce que vous vous êtes déjà fait insulter? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est prendre plaisir dans les moments de faiblesse, des insultes, dans les détresses, les persécutions, les angoisses. C'est dur, hein? C'est très dur. Et pour ça, on va regarder une petite vidéo. C'est l'histoire d'une petite tasse de thé qu'on va regarder ensemble. Je vous invite à bien regarder, à bien écouter.
histoire aujourd'hui s'intitule « Les épreuves d'une tasse de thé ». Je me rappelle l'époque où, avant d'être une tasse, je n'étais qu'une boule d'argile. Un jour, mon maître s'empara de moi, puis se mit à me frapper de ses mains, à me modeler. Cela me faisait mal, et je le suppliai d'arrêter. Mais il se contenta de sourire en disant « Pas encore ». J'avais si mal au cœur que je croyais que ma fin était venue. Heureusement, il finit par me sortir de là. Puis il me plaça sur un tour de potier et me fit tourner. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis il voulait me faire passer par le feu. Alors je hurlais, je le suppliais d'arrêter, de me faire sortir. À travers la porte vitrée, je distinguais encore son visage et je le vis me sourire et hocher la tête en disant « Pas encore ». Puis soudain, me saisissant, le maître se mit à me poncer, à me brosser. Puis il prit un pinceau et me badigeonna de toutes sortes de couleurs. Les vapeurs étaient si fortes que j'ai cru m'évanouir. Je l'ai imploré d'arrêter, mais avec le même sourire, il me dit à nouveau « Pas encore ». C'est alors qu'il me plaça dans un autre four, 2 fois plus chaud que le premier. Cette fois, j'allais suffoquer, et j'en étais sûr. En larmes, je le suppliais, mais une fois de plus, il se contenta de me sourire en disant « Pas encore ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit toute grande, et le maître annonça « Maintenant ». Il me prit dans ses mains et me déposa sur une étagère. Ensuite, il me tendit un miroir en me disant de me regarder. Je n'en croyais pas mes yeux. Je m'écriais « Oh, quelle magnifique tasse !» Alors le maître expliqua « Je voudrais que tu comprennes. Oui, quand je te frappais et que je te modelais, je savais que cela te faisait mal. Je savais que le tour te donnait des vertiges. Mais si je ne m'étais pas occupé de toi, tu te serais desséché et tu serais resté à tout jamais une simple boule d'argile. Ta personnalité n'aurait pas pu s'épanouir. Je savais que tu étais incommodé par le ponçage et la peinture. Mais si je t'avais épargné, ta vie serait restée sans couleur. Et le second four, oh, je savais bien qu'il serait presque insupportable. Mais vois-tu, si je ne t'y avais pas placé, tu n'aurais pas été capable de résister aux pressions de la vie. Ta force n'aurait pas suffi et tu n'aurais pas survécu longtemps. Tu vois, alors même que tout te semblait si difficile, je prenais soin de toi. Je savais ce que tu allais devenir dès le premier instant. J'entrevoyais déjà le produit fini. Mes amis, il en est de même pour nous. Acceptons les différentes épreuves par lesquelles nous passons. Merci. Donc voilà la petite vidéo. Donc si vous avez compris, en fait, cette image elle nous montre que nous sommes des boules d'argile. Et les boules d'argile, c'est quoi? En fait, c'est de la boue. Nous sommes de la boue et Dieu ne veut pas qu'on reste comme ça. Il veut nous transformer. On est obligé de passer dans les épreuves pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous change, pour qu'il nous change en fait et nous transforme en nouvelle personne. Et comme dans cette vidéo, la tasse de thé, elle a traversé 2 fours. Elle a dit, j'ai failli m'évanouir tellement ça me faisait mal. Et les enfants, là, vous avez des épreuves, mais je suis désolée de vous dire, mais plus vous allez grandir, et plus vous allez encore avoir des épreuves. Donc, plus vous allez grandir, plus il y aura des problèmes. Mais il y a de l'espoir. Dieu, il dit qu'il est là, c'est lui qui façonne, en fait. Et on devient une nouvelle personne, on devient une personne qui est plus résistant, qui est plus fort lorsqu'il nous façonne, lorsqu'il nous donne, lorsqu'il nous change. Mais ensuite, dans cette boule d'argile, en fait, elle s'est laissée transformer. Elle ne s'est pas dit « bon, j'en ai marre, je vais te laisser là ». Elle a râlé, elle se plaignait, ça fait mal. Mais Dieu lui disait « pas encore ». Ça veut dire quoi, « pas encore » ? En fait, c'était comme si Dieu nous disait « c'est pas encore le moment, je suis au contrôle, laisse-moi encore te façonner, c'est pas encore fini. Prends confiance en moi, c'est pas encore fini ».
Et en fait, au final, dans nos épreuves nous apprennent à dépendre de Dieu. Parce que lorsqu'on dépend de Dieu, on le laisse nous transformer. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on ait confiance en lui, en fait. Et le verset à retenir après tout ça, c'est dans Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 13. Qui dit au nom de Jésus, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Celui qui nous fortifie, c'est Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, la leçon à prendre pour aujourd'hui, c'est vraiment que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que mon Dieu qui est fort va me remplacer, moi qui suis faible. Moi, je suis faible, mais Dieu qui est fort me remplace parce que Dieu qui est fort me remplace, moi qui suis faible. Donc, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car c'est Dieu qui me fortifie. Voilà. Gloire à Dieu et j'invite Océa à prier, s'il te plaît. Prions. Merci Seigneur Jésus encore pour cette leçon que tu nous as donnée. Merci aussi parce que tu nous fortifies. Merci aussi parce que nous sommes encore en vie. Et merci aussi parce qu'on est encore chez toi pour te louer, te glorifier Seigneur Jésus. Merci encore pour ce moment, pour écouter de nouvelles paroles de toi Seigneur Jésus. C'est en ton nom que je fais cette prière. Amen. Dia misaotra ny amin'ny mpanompintsika nitondra ny anjarany ny amin'ny sekola lahady satria izany no ananana an'ireny ankizy ireny hoe zarina amin'ny tokony alihany ankizy fa rehefa lehibe tsy afaka amintsony na ny mivavaka ary ka dia misaotra anazy roa teo. Zao dia hanomboka handray ny teny isika ny vaky-teny sy ny toy ny tsangana mpanompiny dia ataontsika ny hira FPTM 420 FPTM firana FPTM 420 tompo mba te hiona. Tsakatsika tompo. Jesosy malala zoky ty anay. Tonga indray ny fotoana Jesosy hanambarana ny teninao. Teninao izay fiainana ho anay. Teninao fananganana ho anay. Ny teninao fanazavana ho anay. Ary ny teninao mampibebaka anay. Misaotranao fanamasina amin'izao ora sy fotoana izao. No tomanao anay tsirairay avy. Tonga eto Jesosy. Fa izay tariny fananao ihany no afaka manatona anao. Ka dia ndreto izay tsirairay avy Jesosy.
manatona anao manoloana ny seza fiandrianana ny fahasoavanao ray. Misaotra anao dia misaotra anao raha mbola afaka indray Jesosy handreny teninao. Fa hoy ianao Jesosy miteny aminay hoe izay mihaino ny teninao ihany ka makatoa an'izany teninao izany izany no rahalanao. Ka raha tonga eto izay tsirairay avy, sokafanay Jesosy ny masom-panahinay, sokafanay ny sofom-panahinay, andraisanay ny teninao. Fa ny teninao anie Jesosy tena mamy ny teninao. Araka ny teny Jeremia mpaminany, mamy ao ambavako ny teninao Jesosy. Ka aoka ho marina aminay tsirairay avy izany. Hanana etaety izay Tompo, handray an'izany teninao izany. Hanana etaety izay Tompo, hiaino an'izany teninao izany. Ary hanana etaety izay tsirairay avy reto hakatoy ny teninao. Dia mitenena renao Jesosy Kristy Tomponay. Mitenena ianao Jesosy. Raha vao ny asa matin'ny Satana rehetra, mahatonga anay erikerika, ka mahatonga anay tsy hifantoka Tompo malala amin'izany teninao izany. Dia mitenena ianao araka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Petraka isika ry havana. Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Io no hanomboantsika izao fampianarana izao. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no ny simpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Rehefa avy eo antsika hiditra amin'ny tena tenin'Andriamanitra fa ity tenin'Andriamanitra ity no raisintsika voalohany ry havana, hanazavana fa iza moa Andriamanitra. Ity tamin'ny voalohany teny ozy, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe ity voasoratra rehetrarehetra tao anatin'ity Baiboly ity izany manambara n'iza? Manambara an'Andriamanitra, manambara an' Jesosy. Izy ozy izy, raha tsy izy tsy nisy nahariana izao zavatra rehetrarehetra izao. Izany hoe tamin'ny alalan'ity Jesosy Kristy Tompo ity no nahariana n'izao rehetrarehetra izao. Any amin'ny Genesis toko voalohany any milaza ny asa nataon'Andriamanitra. Izy ozy izy ny simpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Izay voalaza n'ity Jaona toko voalohany ity. Izany hoe i Jesosy ity izany ao amin'ny Jaona toko 10 ao dia milaza an'izay. Jaona toko 10 andiny fahaefatra ambin'ny folo dia milaza hoe izao no mpiandry tsara. Jesosy izany mpiandry tsara. Inona koa? Izao Jesosy no voaloboka fa ianareo no sampana. Ao amin'ny Jaona toko 15 izay andiny 5 mbola manambara an'izay koa. Izao ozy Jesosy no fananganana ny maty. Izao ozy Jesosy no mofonaina izay mihinana tsy mba ho nona, ary izay misotro ny rako tsy angetaeta. Izay ny manambara n'io Jesosy tsika io ry havana. Ao amin'io izany no isym-piainana. Tsy misy azontsika fiainana raha tsy miditra ao amin'io Jesosy io. Izy no vavahady, ary amin'ny alalany no ahitantsika ny ray. Hiditsika amin'ny fampianarana ry havana Jaona toko 4 ihany dia hovakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7. Jaona toko 4 andiny 1 ka hatramin'ny 7. Ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy nahazo mpianatra maro,
sy nanao batista be noho i Jaona. Dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray. Ary tsy maintsy namaky any Samaria izy dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay tao hoe Sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakany Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Fa ny mpianany efa lasa nakany tanàna hividy hanina. Fa ora vavavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana? Nefa ho vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Jesosy namalaka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny amina hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Raha vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana, koa avaizana zonao izany rano velona izany. Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay manome anay ity fatsakana ity, sady sy zanam-ba amin'ny Bibiny no misotro eto? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaeta indray. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano boboky ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy taminy, tompoko, omeo izany rano izany aho, mba tsy angetaeta na keto amin'ny fatsakana atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha atsoy vadinao ka makanesa ity. Raha vehivavy namalaka nanao taminy hoe, tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Sambatra ry havana izay mino ny tenin'Andriamanitra ka makatoa an'izany tenin'Andriamanitra izany. Aoreny tsara ny finoantsika tahaka an'izao tsika hoe tonga tahaka an'izao tena hoe aoreny tsara ny finoana amin'ny fakatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fahatongavantsika eto dia izao hoe aninona? Hanomana le fiainana mandrakizay. Dia ny ety tsika dia efa manomana le fiainana mandrakizay, ary izany ny antony hahatongavantsika eto hikatsaka ny amin'izany hanomana ny amin'izany fiainana mandrakizay. Ary Jesosy ry havana dia izao mampanantena fiadanana ho antsika izy. Fiadanako nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Tsy amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany, tsy ny fotoana lahady tahaka an'izao ihany ry havana no anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa io Jesosy tsika io dia izao Jesosy fiainana. Eny amin'ny fiainantsika andavanandro rehetrarehetra eny. Eny no anambarantsika, anaporofotsika fa olona mpanaradian'i Jesosy tsika. Ary izany mpanaradian'i Jesosy izany dia tahaka ny ataon'i Jesosy no ataontsika. Ny fomban'i Jesosy no ataontsika. Tsy mifanohatra amin'izany no ataontsika. Araka ny tenina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra voalohany teo. Miala amin'ireny fahalotona, fahazaran-dratsy, faharatsiana ireny. Tsy verenana intsony ireny. Mba ho tonga tsia ry havana ho feno an'izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany. Rehefa teo am-patsakana Jesosy dia nifanena tamin'ity vehivavy Samaritana iray. Atsaka rano. Dia hozy izy hoe, omeo aho hosotroko. Jereo amin'ny andininy, ery amin'ny andininy fahafolo ery, andininy faefatra, jaona faefatra ny andininy fahafolo manao hoe, omeo aho hosotroko. Fa maninona ry havana? Jesosy indray eto no mangataka amin'ity vehivavy Samaritana ity, omeo aho hosotroko. Satria fantany tsara
fa ity vehivavy samaritana izay miresaka amin'ity ry havana dia tsy mahafantatra akory. Fa ity Jesosy izay miresaka amin'ity anie, le manana le fanomezan'Andriamanitra, le manana fahefana ny zavatra rehetra, le tompony zavatra rehetra, ary le rano velona miboiboika. Tsy fantatra ity vehivavy samaritana ity zany, ary izay nampitonga azy nametraka ny fanontaniana io. Moa tsy toy izany koa fa sika ry havana. Tena indraindray tsika ry havana. Indraindray tsika eo amin'ny fiainantsika mahita ny fiasan'Andriamanitra be dia be tsika. Maro be ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa indraindray tsika ry havana tsy mahatsiaro an'izany. Indraindray tsika toa ohatran'ny manadino an'izany. Jesosy anie ry havana dia izao hoe, Jesosy tena mahita izy, mahafantatra n'io mahory antsika rehetrarehetra io. Inona ny problème? Inona ny zavatra matery ianao? Inona ny zavatra mampahory ianao? Inona ny zavatra mampijaly ianao? Fantatra Jesosy izany ry havana. Fa misy tenin'Andriamanitra any hoe, na dia mbola tsy mangataka akory ary anie ianareo hoe, efa fantatry ny ray izay tokony ho anareo, na dia tsy mbola mangataka akory ary ianareo. Fa eto ry havana, izay no mahatonga ny mpianatra nanontany hoe, natonga n'Andriamanitra nanontany ny mpianatra hoe, inona ny tianao ataoko aminao? Efa fantatry Jesosy izany fa mametraka fanontaniana izy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Efa fantany problema sy mahory ianao rehetra. Ary eto dia tahaka an'izany ity vehivavy samaritana ity ry havana. Efa fantatry Jesosy izay matery azy sy mahory azy. Fa manino Jesosy mbola nametraka fanontaniana taminy ihany? Satria tiany Jesosy mihitsy tsika. Tiany Jesosy itsika mihitsy no ametraka sy anonona amin'ny vavantsika hoe, ity Jesosy izao le mahory anahy. Ity Jesosy le mba angatahako aminao. Ity Jesosy le tsy afako mihitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teo. Ity Jesosy le mbola mamatotra ahy. Ity Jesosy etiko eo aminao. Izay ny tadiavin'i Jesosy ry havana. Izay nahatonga azy nametraka ny fanontaniana io. Jesosy ry havana efa manomana zavatra tsara ho antsika. Misy zavatra tsara homaniny antsika. Fa eto le vehivavy noho ny tsy fahafantarana dia nametraka fanontaniana izy hoe, Jesosy fa ianao io moa manana fanovozana ianao io. Ty tany atsakanao ty ne lalina be. Izay indray fanontaniana napetrany tamin'i Jesosy. Tahaka izany koa ry havana. Petera rehefa niona tamin'i Jesosy dia izao. Ozy Jesosy hoe, ary tsy milalindalina ny aratinao. Dia hoanao izy Petera, izany ery Jesosy efatry ny alina ny teto tsy nahazo ana dia trondro anankiray. Ka hoana no itenenana hoe ary tsy amin'ny lalindalina kokoa. Tahaka an'izany ny lalana nandehanan'ity vehivavy samaritana ity. Tsy fantany. Fa ny finoana ry havana. Ny fankatoavana ry havana. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Izany no ahitantsika sitraka eo aminy. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no azotsika valim-bavaka. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny teny fotsiny Jesosy teny anjarantsika ry havana hoe mankatoa. Fa rehefa mankatoa tsika dia izao mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny zavatra misy ry havana dia izao indraindray misy zavatra inotsika hoe vitan'Andriamanitra. Ary indraindray misy zavatra tsy inotsika fa mety tsy vitan'Andriamanitra izany. Fa androany ry havana raha tonga izao tenin'Andriamanitra izao, miteny amintsika hoe mino fotsiny ihany. Mino ny tenin'Andriamanitra. Izay tenenin'Andriamanitra aminao na inona teneniny aminao dia izao ankatoavy izany. Ankatoavy izany. Fa ny fankatoavanao azy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mitaky finoana ry havana. Mitaky finoana izany. Ny finoana io teniny io izay ihany no fahan'i Jesosy maneho ny heriny sy ny fahefana. Mila azera ry havana ny endrika tsy finoana ny anatintsika ihany. Misy zavatra be dia be mahatonga antsika tsy ino.
misy blocage be dehibe mahatonga antsika tsy iny. Mety mihevitra tsika, mety manana fahalalana tsika, mety manana fahaizana tsika fa zao misy fetrany ihany. Ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika zanak'olombelona. Fa ity Andriamanitra tsika ity dia zao mahay ny zavatra rehetra. Fa manaiky fotsiny tsika, mino fotsiny tsika dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy eto ry havana dia zao manambara. Ozy izy hoe fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy ozy izy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fantatritsika moa ry havana, zany hoe loharano zany. Jesosy lay loharano velona miboboka. Jesosy lay loharano maharitra mandrakizay. Inona moa zany hoe loharano maharitra mandrakizay zany? Indray mandeha izay ry havana tany a Madagasikara tany dia rehefa tany a Madagasikara dia nisy atao hoe guide angano, atao hoe filaza azy. Dia niresaka io le guide io dia nampandripandry anay rehetrarehetra, andao izy fa misy loharano fandehanany olona ty ozy izy mbola tsisy nahita an'izany. Ny torista ozy izy mimpandeha any. Fandao nareo ozy izy hoentiko an'izanganareo mbola tsy tany. Dia gaga izay, mbola tsy tany izay. Dia netiny nandeha, niala teo 10 pointy teo, alavitra be le toerana. Alavitra tena hoe alavitra. Le tomobile raha simba mihitsy nentina nandeha tany. Dia rehefa tonga tany dia nitazany ty ozy izy. Ry alavitra ry ozy izy le loharano fandehanan'ny torista. Inona ozy izy nareo ny zavatra nasehony anay? Rano kely mitaitaka kely fotsiny nikorisa. Izay no nandoavanay vola be dia be nandehany amin'ilay tany lavitra satria nampanantena izy hoe io le sorsa. Nampanantena izy hoe io le loharano fandehanan'ny torista ary mbola tsisy nahita an'izany. Fandao nareo hoentiko any. Diso hevitra izay ry havana, tena hoe diso fanantenana. Fa izay no heveriny loharano, rano kely tsy taitaika kely every tendrombohitra tery no nasainy, no nitondrany anay. Ty natongavana ry havana dia zao. Jesosy tsy tahaka an'izany. Tsy rano kely mitaitaika kely Jesosy, fa rano velona sorsa maharitra mandrakizay. Avy ao anatin'io, ohatrany tahaka an'io rano anatin'ny tendrombohitra io, miboboka tsy mety levina, mameno ny ety amin'ny tany rehetrarehetra ity. Teny ambony tomobile izay mianaka tao anaty tomobile niresaka momba ny hoe fleuve sy ny ruisseau. Dia io Jesosy io ry havana ao ny sorsa. Dia io no mamelona midina makaty amin'ny fleuve sy ny ruisseau rehetrarehetra ty. Tahaka an'izany io Jesosy io. Jesosy velona. Jesosy maharitra mandrakizay. Jesosy loharano, tsy mety ritra, miboboka. Fa raha io Jesosy io. Io Jesosy io ry havana no atontsika. Io Jesosy io no ametrahantsika ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia tsy mba mamitaka io, fa maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay ny miaraka aminy. Ary izy manana ny zavatra rehetra, ny fahefana rehetra, ny hery rehetra. Hananan'io Jesosy Kristy tompontsika io. Dia io no atonina. Misy mety malala fotsiny ny fahafantarany an' Jesosy fa mino sy matoky ary havana fa fantatrao zany. Fantatrao zany hoe Jesosy Kristy tompo le rano miboboka maharitra mandrakizay. Raha misy ozy izy ao amin'ny jaona toko 2 ihany, 15 manao hoe raha misy olona ozy izy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia miverintsika tsy amin'ilay jaona toko 4 teo. Dia io le ravehivavy taminy. Ary amin'ny fandininy 15 ravehivavy taminy. Tompoko, meo zany rano zany aho mba tsy angetaeta na anketo amin'ity fatsakana ity intsony. Niasa ny fanamasina ry havana.
ka natonga nyity vehivavy samaritana ity hanana etaeta zany ny fiasan'ny fanamasina dia nitsiritra tao anatiny tao hoe mba homeo an'izany ary zary Jesosy amin'izay dia tsy matsaka eto intsony amin'izay dia tsy mangetaeta intsony fa izao ary ty vehivavy samaritana ity nananteny izy hoe voangataka amin'i Jesosy dia omeny Jesosy an'ilay rano velona miboboka tsy mety ritra maharitra mandrakizay izay no natenainy fa Jesosy namaly azy hoe andeha ary ozy izy antsoy vadinao ka makanesa ty zavatra mifanohitra be zavatra tsy eritreretin'ity vehivavy samaritana ity mihitsy zany hoe valitenin'i Jesosy zany izy mangataka rano ianao mampanantena anazy Jesosy fa ianao le rano velona miboboky ka raha rano velona miboboka maharitra mandrakizay ianao omeo izay no natenainy omeny Jesosy azy dia valim-panontaniana hafa indray no navaliny Jesosy azy andeha ozy izy antsoy vadinao ka makanesa aty dia taitra be raha vehivavy inona nidiran'izany amin'ny fanontaniana izay apetrako aminao ry Jesosy tanjon'i Jesosy ry havana dia izao hampibebaka antsika aloha hampatsiainy fahasoantsika aloha ilay sitrapon'Andriamanitra teo hampatsiainy fahasoantsika aloha hampibebaka antsika ary izay indraindray mahatonga ny valim-bavaka tsy tonga mbola tsy tonga ilay valim-bavaka satria mbola misy zavatra ry havana tiany tompo ho ataontsika tsirairay avy ary eto inona ny zavatra tiany Jesosy ho ataon'ity vehivavy samaritana ity andeha antsoy ny vadinao namaly an'i Jesosy izy hoe tsy manambady aho ozy Jesosy hoe marina ihany zany fa izao efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany Jesosy mahita ry havana Jesosy mahafantatra ary Jesosy te hamonjy Jesosy te hanafaka atsika ane Jesosy te hatonga fiadanana ao atsika ane zany ty tenin'Andriamanitra ity izao tonga nanany fiainana be dia be fiainana maharitra mandrakizay fa izao izay ilay hevitra mampisaraka ary izay ny tiany Jesosy hatongavana mihitsy mba hatonga ny olona ho afaka amin'izany dia nampibebaka izy ry havana nampibebaka izy Jesosy tsy mba azony olona handaingana Jesosy Andriamanitra tena hoe mitady mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany izay no nahatonga an'i Jesosy teto ny teny an'izay Jesosy lay sorsa ry havana ary raha sorsa izy dia ao no hanovozantsika an'izay inona le hotovozanao amin'i Jesosy be dia be no tovozanao amin'i Jesosy raha te hahitan'izany hoe fiadanan'izany ianao raha hitan'izany te hazo an'izany hoe be izany ianao andramo anie ry havana andramo mino afa efa nanandrana zany tsika rehetrarehetra fa mety misy mbola ao anatiny tsy fahalalana an'izany hoe ahoana marina moa zany hoe miaraka amin'ity Jesosy ty Jesosy ty ny ry havana dia izao hoe tsy fahalalana fotsiny le tenin'Andriamanitra fa fiainantsika isan'andro mihinana amin'ity tenin'Andriamanitra ty isan'andro tafaray amin'ny tompo isan'andro vita fihavanana amin'ny tompo isan'andro makatoa ny tompo isan'andro zany ty Jesosy izay arahantsika ity izay no tadiaviny amintsika
fa inona ry havana indraindray mahatonga antsika mbola maro tsika ry havana maro sy ny fanekena koa fanekena ny sitrapony fa indraindray tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika ny valim-bavaka izay tonga na ny zavatra angatantsika dia indraindray tsika mimonomonina indraindray tsika tsy mety manaiky ka androany ry havana raha hoe raha tonga amintsika izao tenin'Andriamanitra izao maneke ny zavatra rehetra misy mahaiza mifaly amin'ny zavatra rehetra hitondran'ny tompo antsika fa zao io lalana hitondran'ny tompo anao io tena hoe hitondra fiadanana ho anao indraindray hoe ilay tenin'Andriamanitra teo ny sekoly alady teo tena mafy tena hoe mafy be zany hoe misy zavatra mafy be indraindray tena hoe tsy vitatsika manao an'ilay sitrapon'Andriamanitra fa zao izy ilay source dia ozy izy hoe andaina ry havana ahoana ny fomba tena hoe andraisana an'izany ahoana ny fomba tokony ho ataony amin'izany tsy ampianarina antsika intsony zany mandole ry havana midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia resao amin'i Jesosy za tena te iona aminao mihitsy tena te handray an'izany herin'ny fananao izany Jesosy tena te ahitanao izay ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny lahady hoe ilay nangataka izy hoe Andriamanitra ahoana moa zany tena mba hoe tahaka anao zany manana fitiavana zany fa io ry havana angatahana dia midira ao amin'ny efitranonao mangingina hidongio ao aza vela mihitsy Jesosy raha tsy mahita anao ao androany ataovy mahita ny herinao androany ataovy tafaray aminao androany satria fantatro fa ianao Jesosy ianao ilay source maharitra mandrakizay Jesosy mora fanasa tsy miavina-po tsy mba miavina-po fa ny angatahany fotsiny toy izay hoe makanesa ty amiko makanesa ty amiko ianareo reo misy miasa fatratra ny aminareo misy mavesatretana ny eo aminareo fa indraindray ry havana indraindray lanjaintsika eny ihany satria izao mbola tsy miratra ny masom-panahintsika indraindray misy situation misy dia mbola ataontsika ihany hoe mbola ataoko tahaka an'izao aviliko amin'ny ankavanana aviliko ary amin'ny ankavia aviliko tahaka an'izao le volant tsika mandray an'le volant dia ahoditodikotsika eo fa izao mila manana fahazarana situation rehetra misy dia izao miantoraka eo amin'i Jesosy miantoraka eo amin'ilay source satria izy efa miteny hoe makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana fa ozy izy hoe zao anome anareo fitsarana miorena tsara ao amin'i Jesosy ry havana aoka tsika ho feta tsy madity misy filazana izay hoe feta tsy madity ahoana zany feta tsy madity zany indraindray misy miona amin'i Jesosy metanetana fotsiny tena metanetana fotsiny mandeha ohatra mety tsy haiko mety fiderana ny fankalazana ny fanomezam-boninahitra misy metanetana fotsiny zay le atao hoe feta tsy madity fa izao lay Jesosy le fiainana tsy ao amin'ny akory fa endrika ivelany no erany amin'i Jesosy le source tsy velona ao anatiny fa endrika ivelany zay indraindray ny tena mampatahotra tsika mihitsy izay fa aoka tsika tsirairay avy tena hoe ho feta madity miaraka amin'ny fanamasina mandrikariva ka na amin'ny fiderantsika na amin'ny fiainantsika andavanandro ho marina eo aminy izay ataontsika feta madity tsika miaraka amin'ny fanamasina fa rehefa ao amintsika izay feta madity izay ry havana dia io fanamasina io tena hoe io fanamasina io tena hoe mitarika atsika mihitsy io fanamasina io tena hoe manoro anao mihitsy io fanamasina io tena miteny aminao mihitsy ory iarety tsy mety izao ory iarety izao ny tokony ataonao misy zavatra tsy mety ataonao mihitsiny
izay ny tokony ananantsika firaisana tanteraka amin'ny fanamasina fa raha miray amika anareo izy ka tafatoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany ho azonareo izany fa izay araka ny teny teo hoe maninona moa ndraindrayntsika tena hoe mitalao mangataka no hoe Jesosy maninontsika tsy mahazo falimbavaka dia hidongio ry havana hidongio eo mibeba hidongeo eo angatao Jesosy fa ozy izy hoe ny sofiny tsy malalo dalovana fa mandremandraka riva ozy izy fa ny fahotanareo izany no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka androany raha nandriany io tenin'Andriamanitra itsika izy no soritra loharano velona miboboka maharitra mandrakizay izay mihinana an'izany misotro an'izany maharitra mandrakizay dia ho tafatoetritsika ry havana tafahorontsika ry havana mahita fiadanantsika ry havana izany hoe ety antany eny antsika ety tsika dia efa miadana dia miandro koa tsika le any amin'ilay fiainana mandrakizay fa ny any amin'ilay ratsy anankiray le aizana anankiray zaho ozy Jesosy fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mandeha amin'ny aizana satria le fahazavana no mitarika atsika le fahazavana no mitsinjo ny diatsika le fahazavana manoro lalana atsika dia izao mivoaka tsika ry havana voaka amin'ny fitahiana mahatretrika voaka amin'ny fitahiana mahatretrika tsika ary izay no antony izao raha tonga eto tsika androany tonga eto tsika androany tsy hoe manomana efa manomana izay tsika manomana le fiainana mandrakizay mandre ny tenin'Andriamanitra oka ozy izy ny tompo tsisy anatona ka tsy hitondra fanatitra izany hoe izao fandehanantsika izao dia fanatitra manolotra ny tenatsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra izao ahatongavantsika eto izao anery havany ary izao efa voasoratra ny daholo izao voasoratra any an-danitra any iranina tamin'izao ora sy fotoana dia tonga teto fa izao ny sainy eto fa ny vatany eto fa ny sainy tsy eto voasoratra voamarika izany ity rahany ity dia izao tena nandray tokoa tamin'ny fotorotoro sy mangorangoraka ny nandraisan'ny teniko izany ne mahafaly an'Andriamanitra fotorotoro sy mangorakoraka izany ny tian'Andriamanitra ary izany tadiavany amintsika tsirairay avy ka raha tonga eto ianao androany miverena ao amin'io io le soritra le rano velona miboboka ao amin'io ihany ao amin'io ihany ao mitady ao ihany maharitra mandrakizay io Jesosy tsika io sy fanamasina ao ihany tsika no miverina sy mitodika dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ka hiteny tahaka n'ity le vehivavy Samaritana ity hoe tena mpaminany tokoa hitako izao fa mpaminany ianao izay ny navalina satria le miafina indrindra la heverin'le tsy hitan'le Jesosy Kristy tompo no nahariharin'Andriamanitra satria tsisy miafina izay tsy ho hitan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy ohatran'io écran io dia soratra eo daholo dia hitany eo daholo dia ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra ry havana ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra atolory azy ny fonao ny sainao ny fanahinao ny mombanao rehetra fa raha manao izany ianao tena hoe miasa eo amin'ny fiainanao Jesosy ary mahita ny voninahiny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao dia tonga ny valimbavaka ho anao fadio ny fanao ratsy rehetra fadio izany fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa ny amiko Jesosy izay mahaka tony didiko izay no atao hoe ray tapo amiko dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra amen vavakantsika tompoko Jesosy malala zoko be fititsy anay misaotra anao indrindra izay Jesosy raha nampianatra anay indray ianao Jesosy tamin'izao maraina izao fa ianao le rano velona miboboka maharitra mandrakizay raha ianao tokoa Jesosy nosotronay tsy angetaeta intsony izay satria ianao le manana ny zavatra rehetra ianao le tompon'ny zavatra rehetra ianao le manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ka raha ianao no atononay Jesosy tondra fiadanana eo amin'ny fiainanay tsy misy mahory anay na inona tahaka ny rahanao tamin'ny mpianatra ao Jesosy
ka nametrahana fanontaniana hoe mohatraminy rahanareo tamiko mo misy na ory ianareo fa tena maly mpianatra hoe tsy misy mahaory anay tahaka an'izany Jesosy izay manatona anao ilay rano velona boboka maharitra mandrakizay tsy misy mahaory Jesosy na eo ara Jesosy ny zavatsarotra handalovanay na eo ara Jesosy ny problema maro misy eo amin'ny fiainanay tsisy mahaory anay reny rehetrarehetra reny rehefa ianao no miaraka aminay satria miara-miaritra aminay ianao no mitondra ny reny rehetrarehetra reny satria ho ianao hoe maivana ny ziokako mianara amiko dia maivana daholo Jesosy ny zavatra rehetra iainanay sy andalovanay na dia verinay ara Jesosy hoe zavatsarotra ny andalovanay na ny aretiny zany tompo malala na ny olam-piainany zany tompo malala zany rehetrarehetra zany indray ny mahaory anay fa ny fantatray Jesosy dia izao ho ianao hoe makanesa ty amiko izao ny fahazavany izao tontolo izao izay manaraka ho ianao tsy mba handeha amin'ny aizina handeha amin'ny fahazavana makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesa-tretana izao hanome anareo fitsarana Jesosy ataovy mahay manatona anao izay tsy fombafomba na fahazarana fa ataovy mitady anao mihitsiny izay Jesosy ka hakany aminao mandraka riva Jesosy tsy elo lalana anao amin'izay rehetra ataonay fa hiantoraka ny aminao Jesosy zany niriny fonay fatratra indrindra Jesosy misaotra anao ny amin'izany oka Jesosy tsisy atsoka izay rehetra nafafinao androany izay rehetra nambaranao androany fa hiverina eo aminao izay satria ianao no sorotra mahafaketaetanay ianao le rano velona mahafaketaetanay Andriamanitra dia inana n'izany izay tsirairay avy ka raha tonga teto izay tompo malala oka tsisy atsoka n'izany fa izay rehetra nyraisinay teto hatramin'ny andohan'izao fotoana izao hitoetra any anatinay to hitoetra mahatoky ka tena hoe fiainana ao anay eo anao ary izay Jesosy mba tena ho vavolombelona ho any amin'ny toerana rehetra lianay ihany tsy amin'ny endrika ivelany fa amin'izay rehetra ataonay na fitenina ny fomba na ny fanaonay rehetra ho masina sy marina eo anatrianao ka ho faly ianao Jesosy ny amin'ny androm-pisinay tsirairay avy ka raha tonga ianao tompo malala eny amin'ny raha ho any lanitra dia izay tsirairay avy izao ho any aminao hody any aminao any amin'ilay fiainana tsy misy tomany tsony any tsy misy fahoriana intsony any fa fiadanana mandrakizay any satria mideranao isan'andro manome voninahitra anao isan'andro san'andro tahaka an'ireo anjely maro dia misaotra indrindra Jesosy ny amin'izao maraina izao makasitraka Jesosy fa anao ny derany aza amin'ny voninahitra anao hatramin'ny talonao mandrakizay misaotra Jesosy malala amen. Ny amin'ny Loharano hoe Jesosy Kristy Loharano misy teny izay hoe manao hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova efa nanandrana ve isika fa tena tsara marina n'izany Jehova zany mahatonga mbola tsy nahazo vanim-bavaka tsika sy zasy ianao dia mety manandrakandrana fa ny Jesosy tsy mila manandrakandrana zany fa andramo teny baiko zany hoe andramo dia anjarantsika no mandinika ao po amin'izany teny nampitondray mpanompona zany hoe ilay loharano tsy mety ritra moa nanandrana vamo zasy ianao dia izay no teny tamintsika androany mangataka ny tokopira mbo hiakatra mbanao ny anjara fanompoana saotra tompoko.
fody no tonga mondy anay taminy vava no tena nanekena fanirany no nanadio anay vavakiny tompo fanay izay nomeny fana fitiavana konira naonanay raha mifankatia mifankatia vahonito izany matarany olona rehetra fampianatra anareo mifankatia vahonito izany matarany olona rehetra fampianatra anareo Tiraftumiana firaya wa minao Tirayaviana firaya tabanao Tirai fiteni fasamenu inao Tirai fiudirana fasamizanakao vavakiny tompo fanay izay nomeny fana fitiavana konira naonanay raha mifankatia mifankatia vahonito izany matarany olona rehetra fampianatra anareo mifankatia vahonito izany matarany olona rehetra fampianatra anareo miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo toy izao indray ny vaovao-piangonantsika ny fotoanantsika isaky ny alahady dia amin'ny 10 ora sasany tsy diso ny asabotsy dia fianaran'ny sampana amin'ny 5 ora tsy diso ny fianaran'ny fianaran-kira ny choral amin'ny aorinan'ny choral ny louange dia ny sekolelady mbola miandry fandaminan'ny mpampianatra dia andefa SMS amin'ny ray aman-dreny any izy ny fianaram-piomana dia ny asabotsy ihany koa ny fianaran'ny catéchomène koa ry havana dia amin'ny alalan'ny Zoom izay ataony ray aman-dreny androany dia misy ny fiarabana tratry ny taonan'ny choral izay ho tanterahana ao aorianan'ny fitaovam-pivavahana koa manasa mpikambana rehetra hanatrika izany izay ny vaovao-piangonantsika dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any azafady tompoko ny brao dia isaky ny talata amin'ny 7 ora alina ny fianarana tokantrano dia isaky ny azoma amin'ny 7 ora alina koa ka izay maniry anaraka izany tsy ho an'ny isika mpiandry rery ihany izany fianarana tokantrano izany fanasana antsika vehivavy rehetra na ny lehilahy ihany koa izay maniry anaraka amin'ny fianarana tokantrano amin'ny alalan'ny Zoom amin'ny Ile de France no anarantsika anazy ny ray aman-dreny ny bebe no hampianatra
ka izay maniry izany a dia manantona ny dadatosylofo a maka ny lien momba ny zoma fahatsika manaraka izany. Misaotra tompoko a dia mivoninahitra n'Andriamanitra rery any. Dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ny amin'ny mpanompony a nitondra ny vaovao ny koralina kotoraka izany. Tsy ny tsy saotra ny amin'ny fiarah-miasa ny amin'ny tamin'ity marain'ity tonton Kiady ny zavatra rehetra tokoa izy ny tompo a miara-miasa mahasoa efa lasa ndraika izy teo tonton Kiady ka sao dia dino fa zay zany no fiarahana hoe tsy azo atao hoe ana fa fiarah-miasa zany dia saorana malazo manokana izany. Zao dia hanao ny fanatitra isika, hanao ny hira fanomora hanao fanatitra isika. FPTM fito sy telonjato, FPTM fito sy telonjato rehefa vita ny hira dia mijanona moa ny rehefa vita ny rakitra dia vitany dia mijanona ny hira. Iza no hanompo an Jesosy fito sy telonjato FPTM. Iaraka hitsangantsika nolotra ny rakitra. Iza tokoa Jesosy no hanompo, izaho izao no natsoinao hanompo anao. Fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao ny amin'ny fiainanay satria ianao no nahatoy izao anay. Hitanao ny fonay Jesosy fa io mihitsy ny tianao hitoerana. Ka raha tianao hitoerana ny fonay Jesosy dia fa fantatray fa efa nidiovinao ka dia mendrika ny toeranao ny fonay. Io ny rakitra Jesosy ny vola nivoaka tany amin'ny kitapom-bola ny tsirairay. Ianao no hanonitra arak'izay sitrakao ny amin'ny rakitra Jesosy ny ampandrosoana ny ambaindaniny fiangonanao. Dia ianao mihitsy no andidy sy anapaka ameny torohevitra sy torolalana ampiasaina an'ireny volanao ireny Jesosy. Ka dia izahay moa Jesosy efa nanolotra ny tenanay, manavaondray ny fanoloran-tenanay eo aminao dia amin'ity alahady marain'ity ka dia raiso voninahitry ny anaranao irery izany Jesosy. Amen. Petraka isika tompoko. Efa manakaiky marana ny fotoana isika dia alohan'ny hanaovantsika ny vavaka farany amin'ity marain'ity nitondrantsika ny fiainan'ny tsirairay, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny fianakaviana, ny tokantranon'ny tsirairay dia hanao hira isika. Hanao hira ny boky kirantsika 2:10. Boky kira manolotrony 2:10 ny andiny voalohany, faharoa ary fahaefatra. Vononao Tompo, izay no tokony hanana fahavononana ny amin'ny fanarahana ny Tompo
fa tsy empotra ny sanatria ka dia ataontsika amin'ny fo mahitsy zany hira zany hoe vonona ho tompo ny 15 sy faharoa ary fahaefatra amin'ny hira boky raha manolotrony 2:50 vava no anekena dia hiaraka ivavaka isika dia amin'ny vava tokoa no anekena tondony amin'ny vavanao zay zavatra mangetaetanao zay zavatra fanirinao fa ny tompo miainanao mandrakariva satria araka ny nanombo amin'ny fotoana teto dia hoe eo amin'ny toerana zay itsonareo ny anarako izy Jesosy eo no hitahiko anareo ary eo koa no hienoko anareo dia marina amintsika izany teny izany androany maraina fa dia angatao amin'ny tompo zay zavatra tianao amin'izao maraina izao ka hivavaka isika hitondra indray ny herinandro vaovao zay mba mety tompo antsika mba ho herinandro isian'ny fahasoavana sy ny fitahiana ary fahasalamana mandrakariva. Hivavaka isika tompo. Tompo Andriamanitra io ataony ahoana tsy hisaotranao amin'izao ora sy fotoana izao fa mba nanaiky indray ianao no nahatanteraka izao fivoriana masina izao teto amin'ity tembolonao masina ity Jesosy. Tsy noho ny herinay na ny tanjakaina hoe mifahaizanay Jesosy fa kosa noho ny famolaponao fa tianao tokoa izay Jesosy hitoetra amin'ny fahamarinana araka ny teninao hoe ianao no hanamarina anay ary ianao koa no teninao no teny hoe ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo. Teny feno zany Jesosy, tsy hoe navelanao fotsiny ny fiadanana fa nomenao anay mihitsy izany fiadananao zany tompo malala. Ka ataony ahoana ny tsy saotranao
ny amin'ity maraina ity fa teto marina ny masonao, ny ondrika marina ny masonao Andriamanitra nijery anay sy nihaino anay ary nahita ny ao anatin'ny fonay tsy miloka teo dia ianao no hahantanteraka izay faniriany tsiraray, ianao no zany no Andriamanitra anao. Ankehitriny dia mitondra ny herinandro indray izay Jesosy misokatra manoloana anay. Vavaka ho an'ny mpianatra sy ny ankizy rehetra amin'izany fianarana izany mba oloa amin'ny fahatsofarany satria araka ny teninao hoe tsy ataoko farany ireny fa ataoko lohany io ianao. Ka dia misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fiarovanao ny ankizy ary ny fiarovanao ny tanora indrindrindrindra ny amin'ny fahatanorana. Aza avela ho azo zao fahadalana zao rehaka zao fiainana zao Jesosy fa kosa ataovy matahotra anao mandrakariva. Dia izany no angatahany koa Jesosy mangataka izay satria ianao no mahay sy mahafantatra ary araka ny teninao koa manao hoe raha mbola tsy nangataka izahay rehefa fantatry ny raina an-danitra amin'ny mahasoa anay. Tena inonay izany Jesosy na ny fahasalamana angatahany aminao dia efa omenao fahasalamana sahady izay. Ny tombonandro dia efa fantatray fa omenao anay tolo-bototra zany Jesosy. Ankehitriny koa dia matsiaro iray aman-dreny ara-panahy ny aty ampitan-dranomasina ny toby lehibe manolotrony mametraka azy eo ampelantananao mandrakarivo izay Jesosy mba ianao tokoa ny tsimbina sy tay azy mandrakarivo ny amin'ny asa izay nametrahanao azy. Jereo ny ory, jereo ny mahantra, jereo ireo kamboty ary indrindra ireo malahelo Jesosy ampitrakao fa ianao Andriamanitra mpapitraka, Andriamanitra mampahery ny olonao tsiraray avy. Matsiary manokana ny firenenay izay Jesosy amin'ny fahoriana sy ny zavatra rehetra miseho any. Andriamanitra ny lavitra ianao ary Andriamanitra ny akaiky koa ka dia mametraka ny firenenay eo ampelantananao satria ny eo ampelantananao ny tsisy marombaka araka ny teninao. Dia mivavaka koa izay Jesosy ny amin'ity fiangonanao ity FPTM SAVOIE to Anomasy Jesosy mba raiso tanana ny momba ny fiangonanao mba tsy hiozongozona na iroroany sainay fa kosa hifantoka tanteraka sy orina marina ny amin'ny famonjena izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izay vavaka tsy voatony ny vavanay nefa Jesosy apetraka eo ampelantananao sahady amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahany izany vavaka izany. Misaotra Jesosy amen. Dia hitsangana ny mpanompony alohan'ny hira, ny efa vita ny hira dia anao ny tsodrano ny mpanompony. Ansika riavana ho ny tenin'Andriamanitra eo am-pamaranana izao fotoana izao. Raha izao dia izao no fanikeko aminao Jehova. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao. Na amin'ny vava ny taranakao, na amin'ny vava ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay ho Jehova. Raiso ny tsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Tompontsika. Mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, nitondra ny rano fanekena mandrakizay.
izy ane atateraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Hitay anao ane ny tompo ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova, ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehova, ka nome anao fiadanana. Amen. Rainay ho sy ny an-danitra, ho amasinina ne ny anaranao. Ho tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay n'io ny anna sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo.